ampifaliana riavana malalana zao antsika miona to zao am'izao andro farany an'ity volana aogosty ikazo antsika miainy ny ten'andriamanitra indray azantsika mandinga ny tenantsika koa ny amin'ny ten'andriamanitra sy mofo mianamena antsika amin'ity andro ity ho aminareo nie ny fahasoavana sy famboram-po ary ny fiadanana avy an'andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika amen. Sabotsy raiky amin'ny telopolo aogositra 2024 mbanjinantsika aloha hevitra hoe manamasina ny tenany ny mpino andeha riavana idera sy ankalaza eny ame voninahitry n'Andriamanitra isika. Anahatranao ary Andriamanitro mpanjako sy ankalaza naharinao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera naharinao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderany indrindra ary saky ny saina amin'ny fahalebiazana. Taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Amen.
Ivavaka isika. Andriamanitra miavaka ianao. Mankalaza sy midera ary manome voninahitra narinao masina izay noho izany. Tompo, mahatsiaro ny tenany indrindra koa izahay fa mpanota, ko mandariko eo an-tsehanao, miaiky ho fahadisoanay, amin-drafo aminay ary mamelany elikay. Fanamasonao, midira, manjaka, fenoy aty anatinay amin'ny fiainona ny teninao, mba namifisanay ny avozanay amin'ny finoana anao Jesosy Kristy. Dia aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika ry havana malala amin'ny tian'ity aho hitanao amin'ny bokin'i Ezekela. Ezekela 4:7, ny 9:10 ka hatramin'ny 9:10. Nivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa ny Levita mpisorona, taranaka Zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara raharaha ny amin'ny fitoerako masina tamin'ny ivilian'ny zanak'Israely niala tamiko, dia izy no anatonay hanao ny fanompoam-pivavahana ho ahy, ary izy no eo anatrehako hanatitra ho any sabora sy ny rà ho Jehovah Tompo. Eny, izy no hiditra ao amin'ny fitoerako masina sy hanatina ny latabatro hanao fanompoam-pivavahana ho ahy, ary hitandrina izay nasaiko ho tandremany. Ary raha miditra any amin'ny vavahadin'ny kianja anatiny izy, dia akanjo rongony fotsy, fa tsisy volon'ondry eny aminy, raha manao fanompoam-pivavahana ao am-bavahadin'ny kianja anatiny sy ao anatiny izy. Satroka rongony no eo amin'ny ao an-dohany, ary kalsona fohy rongony fotsy no eo amin'ny ambalary, ary tsy hifehy zavatra mahatsemoka azy izy. Ary raha nivoaka ho any amin'ny kianja ivelany akany amin'ny olona izy, dia esorina ilay fitafiana nentina nanao fanompoam-pivavahana ka avelany ao amin'ny efitranomasina, ary tafitafiana hafa izy fa tsy hanamasina ny olona amin'ireny fitafiany ireny. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy antsika, ilay tia antsika. Ny finainany resika teo ravana ny Ezekela 4:7, 9:10 ka hatramin'ny 9:10, dia milaza ny amin'ny lalàna, ny amin'ny mpanjaka sy ny mpisorona. Koa ny asa fisorona dia izao, voatokana ireo mpanao fanatitra ho an'ny Tompo. Voatokana ho an'ireo mpanao fanatitra ho an'ny Tompo. Nalalaka ry havana ny fanaovana fanatitra tany am-boalohany. Tsy voatery olona manokana toy ny mpisorona ihany, fa na ny filohan'ny fokom-pirenena na nanao izany, na ny raim-pianakaviana, ny mpanjaka koa. Ankoatr'izany dia tsy voafaritra ny toerana fanaovam-panatitra fa araka ny sehatra misy azy avy. Tena araka ny nataon'ny patriarika indrindra izany fomba sorona izany, satria Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia nonona ary nanotra fanatitra tamin'ny toerana maro. Rehefa nisy kosa nefa ny tempoly, dia navondrona tao amin'ny tempoly irery ihany ny fanaovam-panatitra tolotra ny Tompo. Tsy indretra intsony araka izany no ho mpisorona toy ny teo aloha fa olona voatokana, dia ny Levita mpisorona taranaka Zadoka, araka ny filazan'i Ezekela eto. Ireo mantsy no navita nanoka tena ho an'Andriamanitra, satria tsy mba nandoto ny tenany tamin'ny fanompo-tsampy izay nandavy ny maro tahaka ireo mpisorona maro hafa. Zava-masina loatra ny sorona ho an'ny Tompo, ka mahatezitra ny Tompo ny tsy fahamasinany mpanao azy. Izao koa ry havana, ny asa fisorona dia izao, misarotra akanjo manokana koa izy ireo. Ankoatra ny fanokahana ny tena dia tsy maintsy atokana koa ny fitafiana isalorana amin'izany asa fanompony izany. Izany moa dia araka ny fandaminan'ny Tompo sy ny fanantanterahana ny fanompoam-pivavahana mihitsy. Tsy voateta akory izany no foronina fa efa natao tamin'ny mpisorona araka izay voalaza ny lalàn'i Mosesy, saingy nisy hatrany ny fanavaozana izay vokatry ny fiodinana sy ny faharatsy ny olona ihany. Ry havana malala, afatr'Andriamanitra izany amin'ny asa fisorona, azontsika mandray izany, ary afaka manamasina ny tenantsika amin'izany koa isika. Ho voninahitr'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Tompo, saotra ny mofinaina ny menao izay milaza ny lalàna ny amin'ny fisorona.
voatokana ireo mpanao fanatitra ho an'ny tompo izay misalotra akanjo manokana ihany koa. Tompo manolo tena ho anao izahay ary manao vao izany koa ary miaraka aminao amin'ny androm-piainay rehetra dia tahio ny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena nataonao anay. Tompo tahio ny firenenay, Iason ny nosinay, fomba ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana ka anasitrahanareo marary, amparezinareo manamanjo, anohanareo mareo fizokiolona ihany koa ary amonjenareo mahantra sahirana. Tahio ny asa sy ny fiazakazanay, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra. Ny vavakay dia teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay ilay fantsangana tamaty ary nampianatra koa ny vavaka manao hoe: Ranay ao izay any an-danitra, ho masinana anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo any anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelany alokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa finoana ray avy nanitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny eny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny homba izay rehetra tian'i Jesosy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy hatramin'izao ndraika ho mandrakizay. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.